Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fanimaraba tsika revako malala tratrity Alakamisy voalohany volana Septambra ity ny Mofonaina voalahatra ho tsika anio dia ny tiratasy ny soatany Paoly ho an'ny Romanina toko 4:20 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Romanina toko 4:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Fagitsika aminaran'i Jesosy. Ary an'izay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafinaritra ny fony fahagola fa efa niseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endriny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. Ny andininy 7:20 ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endriny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. Teny tsy de fehezanteny na andinitsotra masina tsy de vahiny loatra amintsika fiangonana ny teny tahaka izany riavana fa rehefa mamarana fotoam-pivavahana sika dia mandrakariva mamarana ny teny hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ity teny hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra solide eo gloria ty rehefa malala dia iray amin'ireo ataontsika hoe andry 10 ny maha-protestanta les 5 solas mo fiteny frantsay, zany hoe misy andry 10 mampijoro ny protestanta na nampiavaka azy dia ilay farany ity ataontsika hoe solide eo gloria ty na hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny voalohany moa fantatsika fa ny sola voalohany dia ny hoe sola scriptura, ny sola scripturana hoe hoana ny soratra masina irery ihany, zany hoe ny baiboly irery ihany no norme, ny baiboly irery ihany no fenitra izay itezana ny mpino, itezana ny fiangonana, hanovozana ny fampianarana, hanovozana ny fahalalana hoeti manabe, mampitombo, mampivelatra ny finoana sy ny fahafantaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly no itenenan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny baiboly no ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary tsarainy ny baiboly na ny fampianarantsika na ny toritentsika na zay rehetra mety heverintsika eo fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsarainy ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly. Fa ny sola faharoa dia ny sola fide, zany hoe ny finoana irery ihany, ny finoana irery ihany, amin'ny alalan'ny finoana no hamonjenantsika, tsy amin'ny alalan'izay mety fiezahantsika, zava-dehibe ny asa, zava-dehibe ny fikelezanaina, zava-dehibe ny fanatanterahana, ny fanompoana maro samihafa, fa tsy mitondra antsika ho amin'ny famonjena akory izy ireny. Fa ateraky ny mahavovonjy atsika, ny asa ataontsika tsy mahavovonjy atsika akory, fa ny asa ataontsika dia nateraky ny famonjena efa noraisintsika tamin'ny finoana. Satria tsika nino an Jesosy, satria tsika nino dia vovonjy, noho zany dia ny asa ataontsika dia asa ataon'ny olom-bovonjy. Amin'ny alalan'ny asa no hijorontsika fahavolombelona, fa vovonjy isika, fa mino isika amin'izay fotoan'izay. Ny asa tsy fitaovana akory, tsy tanjona amin'ny famonjena akory, fa fijoroana fahavolombelona ateraky ny finoantsika. Fa amin'ny alalan'ny finoana rery ihany no mahatonga antsika ho vovonjy, amin'ny alalan'ny finoana no atakarantsika n'Andriamanitra. Fa ny sola fahatelo dia ny sola gratia, ny fahasoavana irery ihany. Zany hoe ny fameno ilay finoana teo, amin'ny alalan'ny fahasoavana no mahavovonjy atsika. Tsy tsara akory isika, tsy hoe vovonjy, tsy hoe novonjeny atsika satria tsara, tsy hoe novonjenitsika satria miasa be, tsy hoe mandray ny famonjenitsika satria manatsaina, tsy hoe vovonjitsika satria maranitra na mainty tenin'Andriamanitra, fa ratsy isika. Fa noho ny fahasoavana mpanota isika, fa noho ny fahasoavana Andriamanitra rery ihany tao amin'i Jesosy na vovonjy atsika. Zany hoe vovonjy isika maimaipoana, vovonjy isika tsy karama akory ny famonjena, tsy hoe tena mampifaly an'Andriamanitra akory ny asantsika, fa vovonjy isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany. Maimaipoana zany io ary fitiavan'Andriamanitra.
Ny fahatelo ny sola fahatelo de ny sola solus Kristus zany Kristy reriany. Jesosy Kristy tompo reriany no mpanalana antsika amin'Andriamanitra. Tsisy olombelona afaka manelanelana antsika amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy no ahafantarantsika n'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'i Jesosy no ahafantaran'Andriamanitra antsika koa aza. Jesosy Kristy tompo no tetezana mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Ary ao amin'ny anina zahoantsika famelan-keloka, fiainana, fitiavana n'Andriamanitra. Fa ny farany de ity hoe solideo gloria ity. Ny hoe solideo gloria. Izy io de tsy teny vahiny koa akory. Marina fa Jean Calvin de tena nampiasa ity teny ity mihitsy, isaky ny avy mitoroteny, isaky ny avy mampianatra, dia saika nampiasa ity teny ity i Jean Calvin. Ary tsy hoe ataotsika hoe voambolana izy ihany akory no nampiasa azy voalohany, fa efa nampiasa an'ity teny ity hatrany amin'ny Pierre Valdo any amin'ny taonjato faha 150, ry John Wycliffe any amin'ny taonjato faha 12, ry Jean Hus, ry Luther, de efa samy nampiasa an'ity teny ity hoe solideo gloria avokoa. Fa horesantsika manokana ny fomba fijery ny Calvin raha miteny izy hoe solideo gloria. Fa izay teny hoe solideo gloria zay dia nalaina tao amin'ny soratra masina kosa nefa dia ny soratra masina zay ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany 1:7. Ary ho an'ny mpanjaka tsy mana taloha, tsy mety maty, tsy hita, de ho an'Andriamanitra tokana iainany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Nalaina koa tao amin'ny Joda moa toko ray de 5:20. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Dia izay teny zay no nanjary ilay hoe solideo gloria nanjary nipetraka ho fomba fitenitsika andavanandro, ary tsy hoe fiteny fotsiny fa tena andro lehibe amin'ny ataon'ny fiangonana. Atoka jerena nefa ne de ndradray misy diso ihany ny antikan'ny mpino sasany na ireo commentateur sasany miteny hoe solideo gloria, ireo mpivaovo zany ireo mpandika teny latina moa le izy. Teny latina teny hoe solideo gloria zay nalaina tamin'ny vulgata dika tamin'ny teny avy amin'ny teny hébreu ihany sy ny teny grika. Ka mandrakariva ny teny hoe solideo gloria dia adikatsika hoe à la gloire de Dieu. Andrandray iza dia izay ny soratra eny am'ireny tsangam-bato hitatsika any am-piangonana maro reny hoe ho voninahitr'Andriamanitra. Ho voninahitr'Andriamanitra dia apetakeny le hoe ho voninahitr'Andriamanitra de mitokany eny le soratra isan-karazany le tsangam-bato hitatsika amin'ny fiangonana maro manao Antananarivo de misy hoe ho voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy de tena zay loatra ny dikany. Raha tena mijery tsara isika de datifa io teny io. Datifa le teny hoe solideo gloria, dikan'izany tsy hoe ho voninahitr'Andriamanitra loatra, fa tena hoe an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ary zay ny tena zay ny matetika ahitantsika famaranana azy ao amin'ny rehefa mirava amin'ny fiangonana de miteny an'io mihitsy hoe à Dieu seul la gloire. Samy hafa amin'ny hoe à la gloire de Dieu. Raha ohatra ka miazona ny datifa tsara isika de ny hoe à Dieu seul la gloire. Zany hoe ny vonina ho an'Andriamanitra tokana zay. Hitatsika amin'ny Timoty voalohany toko fa voalohany 1:7 teo namafisiny Joda teo fa izay ny tena dikany. Datifa le zany hoe tena an'Andriamanitra irery manokana ny voninahitra. Am'izay fotoan'izay tsy hoe ity zavatra ataoko ity de ho voninahitr'Andriamanitra. Tsy zay loatra raha mitentsika hoe à la gloire de Dieu na hoe ho voninahitr'Andriamanitra de manao hoe ity zavatra ataoko ity de ho voninahitr'Andriamanitra. Tsy zay loatra ny tiany Calvin raha ohatra ka nanindry teny ty mihitsy izy ary nanazavana io dia tsy miteny izy hoe zao zavatra ataony fiangonana zao zavatra ataony zao dia ho voninahitr'Andriamanitra. Eny tokoa mazava ho azy ao anatiny zay. Fa tsy de zay loatra, tsy zay ihany ny dikany. Fa ny dikany de tena lalipaka kokoa no zay mihitsy.
lalipaka kokoa noho zay mihitsy satria manondro an'Andriamanitra ho ivony zao rehetra zao. Raha miteny zany hoe solideo gloria de hoe Andriamanitra no ivony zao rehetra zao. Ka satria ivony zao rehetra zao Andriamanitra dia izao ny dikany. Ity zavatra natao ty, ity fitaovam-pivavahana zay natao ty de zao zay le mahandro fahavidimy azy dia natao ho an'Andriamanitra irery ihany. Lay fitaovam-pivavahana zany. Lay zavatra lay fiderana natao to zany dia natao ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny fitaovam-pivavahana mantsy zany eo de zay tsindriny Calvin de ny hoe ny fitaovam-pivavahana na le fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra de tsy natao ho an'ny olona akory, tsy natao ho an'ny olona velona, fa natao ho an'Andriamanitra irery ihany. Tsy natao koa ho ana zavatra, tsy natao ho an'ny zavatra, tsy natao ana foto-kevitra, tsy natao ho ana symbole na famantaran-javatra manokana, tsy natao ho an'ny maty, tsy natao ho an'ny olombelona, fa natao ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary io teny io no mahatonga tsika manao hoe zay rehetra fitaovam-pivavahana natao teto dia natao an'Andriamanitra irery ihany. Tsy natao ho an'ny olombelona io, fa natao ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha ohatra ka somary mandeha kely tsika amin'ny lafin'ny fotom-pinoana de izay no mahatonga ny sakramenta. Ohatra hoe tsy mampiasa loatra itsika manao hoe tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny eukaristia itsika. Satria tsy mankalaza zavatra isika, fa mankalaza an'Andriamanitra. Na de sarobidy, tena sarobidy azy ny eukaristia de tsy fampiasa loatra ny protestanta, tsy mametraka an'izay teny mankalaza zay mihitsy, afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany, zay le hoe solideo gloria. Misy dadray ataotsika ao anatin'ny liturgie tsika protestanta misy hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra zay tsy voambolana protestanta na tsy voambolana calvinista mihitsy. Satria ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly aza dia ny baiboly de ikeniny protestanta sola scriptura, fa tsy mankalaza soratra, tsy mankalaza baiboly, tsy mankalaza teny akory ny soratra mipino, fa mankalaza an'Andriamanitra irery ihany. Noho zany dia tsy mankalaza soratra, na de sarobidy sy loloavin'ny protestanta aza ny maha-izy azy ny baiboly, de tsy nampiasa mihitsy ny teny hoe mankalaza fankalazana ny tenin'Andriamanitra ny protestanta. Satria ny liturgie ny moyen âge dia nisy fankalazana be dehibe, nisy fankalazana zao atao anatin'izany ny fankalazana ny soratra masina, fankalazana ny tenin'Andriamanitra, de misy rite manokana mihitsy, misy fomba atao tamin'ny fotoana ny moyen âge, mbola misy mitoetra izy reny le misy fihetsika atao, misy hira atao de akarina de trotroa mba asandrana lay teny lay hoe fankalazana lay tenin'Andriamanitra. Satria tsy inona miteny hoe solideo gloria de ny hoe izay rehetra atao anatin'ny fitaovam-pivavahana io de ho an'ny fankalazana an'Andriamanitra tokana izy rery ihany. Tsisy zavatra, tsy natao ana zavatra io, tsy natao ana olona io, tsy natao ana izana izy io, tsy natao ana foto-kevitra io, tsy natao ana ideolojia io, tsy natao ana politika io, fa natao an'Andriamanitra irery ihany. Ivony ny ataotsika hoe mitoetsaina calvinista mihitsy zany. Ary dia izay toe-javatra zay ko no mahatonga atsika tonga ny fotoana fankalazana ny 1500 taona na fankalazana ny 200 taona, iny mandrakariva fahazarana tokony ho ahitsy ihany. Tsy hoe izay kokoro ny fampitsarana rehefa avy eo, tsy fampitsongoloka am'zany isika, fa fianarana mo fianarana, fa tsy fampitsongoloka isika. Raha tena jerena amin'ny fotom-pisainana kristianina zany, raha mampiasa ny teny hoe solideo gloria tsika de manao hoe fankalazana n'Andriamanitra noho ny 1500 taona, fankalazana n'Andriamanitra noho ny 100 taona, fa tsy hoe fankalazana 100 taona fotsiny, satria tsy lay andro no ankalazaina amin'ny teny solideo gloria, fa ho an'Andriamanitra irery ihany, Andriamanitra rery ihany no tompony voninahitra nomena voninahitra. Izay toe-tsaina zay de izay teolojia zay marimarina kokoa de tena zava-dehibe mihitsy. Ary io no mahatonga hitantsika eo amin'ny tantaran'ilay mahafinaritra be ny tantaran'ireo ataontsika hoe ireo mpamorokira protestanta, ataontsika hoe vitsivitsy ohatra hoe ataontsika hoe Sébastien Bach ohatra
na Jean Sébastien Bach izay mpamorikirana raza protestanta voatsela akory nakalazany dimapolo sy roanjato taona taona finy alokeliny taona roa arivo na aterahano sika dia isaky ny avy manoratra tononkira io mpamorikira allemand io dia ny teniny mandrakariva dia asinany io teny hoe soniny dia SDG Solideo Gloria. Tsy mba nasiny hoe Jean Sébastien Bach fa lay teny hoe SDG zany hoe Solideo Gloria. Ary tsy izy ihany fa na Handel namorona ny mihira malaza hoe Messi dia isaky ny manisy soniny isaky ny vita ny tononkirany Handel dia soratany foana hoe Solideo Gloria. Ary tsy izy ihany ohatra ihany ireo fa maromaro no nanao zany ireo mpamorikira protestanta. Zava-dehibe zany ity toetsaina ity, zava-dehibe ty teolojia ity hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Eto ara de asehony Romanina mamahana lay teny Paoly amin'ny 7:20 de manao hoe ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endriny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. Andriamanitra rehefa de manana toetra manokana mihitsy, manana attribut, manana toetra manokana mampiavaka azy, manana zay maha izy azy manokana Andriamanitra izay mampiavaka azy ka mahatonga atsika manao hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Lay pasteur anankiray izay matetika manao fanazavana antsoina hoe Florent Varaka de marina fa pasteur évangélika izy. Mbola any izy matetika manazava zavatra masina izy pasteur any akaikaiky ny Villeurbanne any Lyon any izy mbola enina amby 10 taona izy zao ao anatin'ny tena fampianarana mihitsy izy évangélika protestante évangélika izy fa na izany dia mametraka tsara mihitsy ny lanjany antsoiny hoe Solideo Gloria. De ndray maky izy nazava fa matoa ny fiangonana, matoa isika manao ny ty hoe Solideo Gloria ty de tsotra farafakely noho izy de zao no lay toetran'Andriamanitra, no lay toetran'Andriamanitra zay miavaka lay ataotsika hoe ACIT zany hoe amin'ny teny latinina ace ipso zany hoe Andriamanitra de ampy ho an'ny tenany. Io Andriamanitra tsika io zany dia zay ometsika voninahitra de Andriamanitra feno tsy mila naizana izy. Ny Andriamanitra tsika zany de tsy hoe tsy Andriamanitra izy raha tsy eo tsika, na hoe tsy Andriamanitra izy raha ohatra ka tsy ao anatina trano tsara tare, tsy Andriamanitra izy raha ohatra ka tsy ao anatina zavatra manokana, tsy Andriamanitra izy raha ohatra ka hoe tsy tolorana zavatra, tezitra izy raha ohatra ka tsy menan'izao. Le teny hoe ACIT zany hoe Andriamanitra dia feno amin'ny tenany, tsy mila tambatambazana, tsy mila ampina fa fitiavana fotsiny zao. Ary izay no mahatonga tsika manome voninahitra an'io Andriamanitra io hoe an'io Andriamanitra azy Andriamanitra tokana ihany izay feno mitahy feno tsy mila naizana izy, tsy mila na inona fa feno. Tsy tahaky ny sampy hoe tsy maintsy anaovana an'izao na atao an'izao na atao an'izao vao feno, fa Andriamanitra de feno azy. Zay le teniny hoe ACIT ary finotsika kristianina io. Tsy hoe misy zavatra ataotsika manokana mba hahafeno an'Andriamanitra, fantatsika fa ny finoana hindo ohatra tsotra zany, ny finoana silamo ohatra marina fa miresaka ACIT ihany izy fa tsy mitovy amin'ny fijery protestanta mihitsy ny fijery kristianina hoe io Andriamanitra tsika io de Andriamanitra feno, tsy sombitsombony, tsy hoe nanimbinana ny olombelona ka arakaraky ny fiezahan'ny olombelona anatiny an'Andriamanitra ny mahafeno an'Andriamanitra. Tsy zay mihitsy fa feno Andriamanitra, feno ary feno amin'ny fitiavany. Fa izay toetran'Andriamanitra feno zay tanteraka, izay no mahatonga atsika manome voninahitra hoe izay rehetra ataotsika de zao an'Andriamanitra. Tsy hoe manao zavatra tsika ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra, tsy zay eo ihany. Zay le resantsika hoe tsy aloha gloire de Dieu loatra, fa hoe zay ataona ianao mihitsy Andriamanitra ny tompony voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy hoe mizara voninahitra aminao zahay, fa izao tena anao rery mihitsy ny voninahitra. Fa ny faharoa de ny toetran'Andriamanitra zay mahatonga atsika manome voninahitra an'Andriamanitra dia izy zay
tenenina hoe tenenitsika koa manao hoe tsy misy fetra Andriamanitra tsy mana-petra, tokana izy io teneniny Paoly amin'ny Romana io, tokan'Andriamanitra, tokana tsy misy fetra. Raha atao hoe tsy misy fetra de zao tsy voafetra ny toerana, tsy misy fetra amin'ny hery, amin'ny tanjaka, tsy voafetra am'za, tsisy afaka mametra an'Andriamanitra na inona na iza na iza. Ary io lay tenenina mandrakariva koa manao an'le hoe ilay Andriamanitra inotsika de Andriamanitra zay manana toetra zay ny toetran'Andriamanitra de Andriamanitra. Ny toetran'Andriamanitra de efa Andriamanitra ihany koa. Tsy hoe Andriamanitra zany manam-pitiavana fotsiny, fa ny fitiavana Andriamanitra de fitiavana, fa ny fitiavana koa de Andriamanitra. Zany hoe lay toetran'Andriamanitra, tsika zao ohatra, tsika mety misy toetra tsika fa tsy tsika. Misy zavatra iritsika ho valeur fa tsy tsika le izy, tsy ananatsika le izy. Fa Andriamanitra dia sady manana lay toetra izy no toetrany koa. Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra dia famindrampo, fa ny famindrampo koa de Andriamanitra. Andriamanitra de famelan-keloka, fa ny famelan-keloka koa de Andriamanitra. Zany hoe lay Andriamanitra tompontsika io de zay mahafeno azy, zay mahafeno an'Andriamanitra. Io le tenenina hoe teneniny teny frantsay mandrakariva manao hoe Dieu possède ce qu'il est et il est ce qu'il possède. Zany hoe lay Andriamanitra dia manana lay maha izy azy, tsy mihindrana zay maha izy azy any akafo izy, fa ananan'Andriamanitra maha izy azy, ary zay maha izy azy de zao ananan'Andriamanitra. Dia zava-dehibe zany toetra zany rehefa malaza, zany no mahatonga antsika manome voninahitra, tokana voninahitra ho an'io Andriamanitra tokana io. Fa n'Andriamanitra tsika koa dia mazava ho azy Andriamanitra tsy miova, mandrakizay, mahay zavatra rehetra, manana fahefana rehetra, zay ny Andriamanitra inotsika. Ary io Andriamanitra inotsika io de tenenin'ny Paoly, tsy hoe Andriamanitra lavitra tsika, fa Andriamanitra tiatsika, tompoitsika, akaiky atsika ao am' Jesosy Kristy tompo. Ary izay ny tokony ho izy de raha mitenitsika hoe solide au gloria, dia ny ao an-tsaina mandrakariva tsy tokony hisaraka amin' Jesosy. Ary zaza mihefitra manao hoe tokony ho ity andininy fa 7 ity no vakiana rehefa mahana ny fotoana. Tsy de ampy loatra lay teny hoe ao an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa raha ohatra ka tena hitoetra mihitsy isika amin'ilay hoe sola scriptura, dia na tsika mamaky ny Timoty voalohany toko voalohany 7:20, na tsika mamaky ny Joda 5:20, na tsika mamaky ny Romanina toko 2:7 manao hoe ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endriny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay de zay vao mifarana ny Trinité. Raha ohatra ka te hijanona tsara amin'ilay hoe fahafenon'olona lay hoe solide au gloria tsika, zany hoe tena ara-tsoatra masina tsara, satria tsy mijanona fotsiny ny soratra, ary io tsy indriny Calvin tsara, ny hoe tsy mijanona fotsiny amin'ny fitansana hoe solide au gloria, fa lay solide au gloria tokony mampiditra atsika ao anatin'ilay finoana an'Andriamanitra. Efa koa malala ity andin-tsotra masina zay eto am-pelantanantsika ity zany, andin-tsotra masina fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra tompony zao rehetra zao, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra tia atsika tamin'ny alalan'i Jesosy, Andriamanitra tsy mahafoy atsika, Andriamanitra manana ny fahafenona tanteraka. Kanefa zany Andriamanitra zany de zao eo afovoantsika amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy, koa tsy mendrika akory ara hanome voninahitra azy isika, fa noho ny am' Jesosy de afaka manatona sy manome voninahitra, ary tafiditra ao anatin'izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany isika. Afaka malala engane ho tsapanao ny voninahitra Andriamanitra,
engany ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana itenenanao hoe solideo gloria tahaka nahitany Petera zany tamin'ny fiovata-re nataon'i Jesosy teo tendrombohitra nahita ny voninahitr'Andriamanitra tahaka nahitany Mosesy voninahitr'Andriamanitra tahaka nahitany Jaona ny voninahitr'Andriamanitra ao am-bokin'ny Apokalipsy izay ny mahatonga antsika manao hoe solideo gloria ary ny olona izay manety teny eo anatrehan'Andriamanitra ny olona mahatsiaro tsinitsinina ny olona miteny manao hoe tompo tsy mendrika hidirana ao ambany tafotany koa tsy mendrika hitsimpona ny sombitsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory izay olona manonona zany amin'ny finoana zay olona manonona zany ao anatin'ny fanendretena sy ny fahatokiana ary vonona anandratra ny voninahitr'Andriamanitra tsy hoe satria nanao an'izao na nanao an'izao fa satria mahatsapa fotsiny zao fa tsinitsinina eo anatrehan'ny fahalebiazan'Andriamanitra no mahita ny voninahitr'Andriamanitra ao am' Jesosy. Ivavakisika. Tompo misaotra anao fa ianao Andriamanitra de feno nahary ny olombelona tahaka ny endrika ao Andriamanitra. Ary norakofanao ny voninahitra ao ny olombelona saingy nanota dia niala taminao Andriamanitra. Tafasaraka taminao Andriamanitra. Ary nienatra sy ny fahafahambaraka no tafinin'ny olombelona. Saingy tsy foinao izy de navotanao tamin'ny alan'i Jesosy zanakao. De nentin'i Jesosy zanakao ho anay ny fiainana sy ny fifaliana ary naveranao eliko izahay ka vita fihavanana aminao. Antom-pisinay tompo ny fanomezam-boninahitra anao satria Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra be famindrampo ianao, Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao, Andriamanitra mitondra anay amin'ny fahendrena sy ny fifaliana ianao, Andriamanitra azo antoka tsy miova mandrakizay ianao. De tao aminao zahay hanome voninahitra anao irery ihany, ianao irery ihany, ianao no nanao zao rehetra zao de tianao ny hanomeza anay voninahitra anao. Sary-piaro amin'ny voninahitra ao ianao Andriamanitra ary tsy tianao omena ny hafa ny voninahitra zay efa anao. De zao zay mpino tompo, de zao zay kristianina. Hay hanome voninahitra anao Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro, amin'ny isan'andronay tazony zay mpanome voninahitra anao. Ary amin'izay rehetra ataonay tompo de oka ho anao rery ihany ny voninahitra. Azy izahay no omena voninahitra fa ianao rery ihany amin'izay rehetra fahombiazana, amin'izay rehetra famirapiratana, amin'izay rehetra fifaliana omenao anay. Ary tazony zahay hifaly mandrakariva amin'ny fanomezam-boninahitra anao. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.